dia iresaka ny réveillon tsika, iniko saika tsy ho tenenina ihany izy ty. Iniko saika tsy ho tenenina ihany izy ty, fa lasa tafiteniko ihany izy ty teny amin'ny terrain tamin'ny any. Ho an'ny olona zay nahita anako tamin'ny 31 décembre, nanareo ara gaga hoe henona zakony koa ara gaga hoe atamin'ny maraina kay teny dia efa nisy olona tonga tamin'ny 31 décembre iny. Dia zaho moa zany tonga teny tamin'ny rairay sasany teo. Raha ny tena marina zany tsy tokony tonga eny amin'ny ray sasany ako fa tokony eny amin'ny efatra any vao tonga eny, satria amin'iny vao tena mandeha ny installation ny fetintsika iny amin'ny enina iny tena marina. Zay raha ny programme vao tonga eny aho zany tena marina. Dia ny zava-misy dia zao somary nalahelo zany zay satria naray antso tamin'ny polisy tany flic en flac zay. Averiko aloha dia marsa. Rehefa manao fety ohatr'ireny dia mangataka taratasy, mangataka fahazon-dalana ny beach authority ny responsable ny plage zany. Dia efa nanao an'iny démarche iny zay, efa nampiseho anay teto ny taratasy, fa zay zany tsy hoe tonga dia nanao fety fotsiny, fa misy taratasy iny fantatry ny polisy flic en flac zareo tsy miantso ny polisy flic en flac. Efa azo zany ny taratasy efa talohany iny. Nisy vola naloa tany, hitanareo misy anjara vola aloha tany efa naloso amatsara le vola. Isaorana manokana moa zany ny madame Patricia nandohan'le vola tany. Dia ny autorisation tsy misoratra aminay, fa ny autorisation zany misy olona mpiara-miasa atao malagasy mirahina, olona samy mpiara-miasa dia hoe ndano ataovy ty autorisation ty, dia efa azo ny autorisation. Efa menjareo iny dia menjareo facture koa ary moa niaraka tamin'ilay izy. Dia ny zava-misy dia zao le 30 zany nisy olona mitorony malagasy mirahina tao amin'ny polisy tao flic en flac. Motifan'le fitoriana tao dia malagasy mirahina manangona olona clandestin. Aloha tsy teny clandestin. Malagasy mirahina manangona olona lavalava eo amin'ny toerana eo. Rehefa misy hetsika ataon'ny malagasy mirahina dia feno olona milavalava eo ny olona angoniny eo. Ray zay. Faharoa manao maloto. Ohatriny hoe tsika zany mandoto amin'ny toerana plage eo, tsika be tapazy. Zay zany le motifan'zareo anatin'le izy. Ary ny tena mahasosotra, raha reo le voisin le manodidina ny toerana io nanao fitoriana anahako sy madame Patricia tsy maninona. Fa ny olana rehefa jerenay tao le taratasin'zareo malagasy ihany le olona mitory. Malagasy le 30 izy no nitory, natson'ny polisy zay le 31 atoandro ajanona ozy izy ho fety io. Za tsy sany teny ninina mihitsy aloha fa dia ny afaka nataoko andao ifampiresaka any ary. Dia ny tena nahagaga, ny autorisation tsy misoratra aminako, ny autorisation tsy misoratra amin'ny madame Patricia, fa ny autorisation misoratra amina olona mpiara-miasa aminay atao malagasy mirahina. Azadiny mandefa réaction Azadiny mandefa réaction sy partage fa misy signal foana ty tantara ty. Dia tsy amin'le olona mikarakara io zany raha ny tena marina no nitoriany, fa direct zany tonga dia ny anarako, ny anara madame Patricia no nisoratra tany amin'ny polisy tany. Dia nakany moa zay nifampiresaka tany. Rehefa tena mifampiresaka nary zareo araka fa ahoana ozy izy misy malagasy ihany no mitory malagasy amin'ity resaka ity. Averiko hoe ny polisy tsy afaka misava anao eny amin'ny toerana plein air eny. Tsy afaka teneno ako raha efa nisy polisy nisava anareo nanao fety tao amin'ny break ohatra dia nisy polisy tonga tao nisava olona. Rehefa mikarakara baolina tsika dia teneno raha efa nisy polisy nisava antsika teny misy polisy mandalo eny. Za mihitsy maka polisy mandalo eny raha tsy fantatrareo. Maninona le polisy? Rehefa manangona olona betsaka ohatr'ireny dia tsy maintsy miteny amin'ny polisy hoe izay manao baolilatsy, fa rehefa manao baolilatsy zay dia mba mirondy kely ihany nareo, so iny zany tsy maintsy information tsy maintsy omena ny polisy. Fa mandalo ny polisy na maninona na misotro nareo na maninona, efa misy toeran'izay amin'ny fanaovantsika baolina, tsy mbola nisy polisy niteny antsika mihitsy teo. Zay zany tsara ho fantatritsika.
tsy mbola nisy pôlisy mihitsy zao niteny atsika hoe ajanony io baolina io na tsy haiko, fa izay fotsiny teneniko atsika hoe efa fantatra le izy, efa fantatra rehefa mivonona zay fa isaky ny hanao zavatra zany de tsy maintsy ohatran'io foana, satria tsy afenina efa nisy nandefa tany amin'ny Seragasy tany ho avy eny afiliako en flac ny pôlisy, nisy niteny an'izany ka na le pôlisy aragaga niteneniko an'izany, ifety ozy izy ny alehanareo ao, ataovy tsara ny fety, zay sisa niavany taminahiko hoe ataovy tsara ny fety ireto avy ny zavatra azo atao, ireto tsy azo atao, de nitandrematsika zay de zay. Tsy nijanona tamin'izay ihany moa izy io fa hitanareo raha ho antsika teny afiliako en flac niarana hitatsika, nisy fotoana teo amin'ny adiny ray mahery teo tapaka ny gropy io zany nisy olona nandaka zany le fil tamin'le gropy, may mihitsy moa le fusible an'le gropy, aveo de aveo isorana manokana eto ireo bandy namana rehetrarehetra zay teny tena manana teknisianina be da be mihitsy tsika, tany amin'ny farafahakeliny tany olona teo amin'ny 5 taona niohaka tao amin'ny gropy io daholo, inona ny moyen indefasana anazy, isorana ny rehetrarehetra, tena mankasitraka ry zalahy fa zay le malagasy miray ina vita ny gropitsika, nitohy fety ary za tsy te hiteny hoe ahoana fa na iza fantatro fotsiny hoe be olona le izy fa tsy mbola nisy olona loatra reny aloha atreto, raha hoe nikarakara fety betsaka ny ohatr'izay fa efa momendry zareo faritra ary tsika hoe atretsy ny plasitsika nefa noho ny abetsahan'ny olona rehetrarehetra tena feno hatrany amin'ny aloha be ihany, hatreo amin'ny stand eo hatrany aloha be ihany, de ary isorana koa zany isorana ny rehetrarehetra niarana androka fako tamintsika. Hitanareo nisy olona nanao pub, nisy Mauricianina tsy haiko nanao pub hoe lototsika amin'ny plaziny, de za miteny atsika iza hatramin'izao tsika oriteny antsika zao tsy mbola nahazo fanamarihana tamin'ny Beach Authority fa maloto ny toerana nampiasaitsika, ny toerana nampiasaitsika niarana hitatsika i président sady président nandroka fako no président malagasy miray ina niaraka nandroka fako teo daholo tsika, ary tena nafinaritra isorana ny rehetrarehetra, modely be zany reny zavatra reny. Amin'ny manaraka indray tsika tena nao hoe tsisy alatsaka amin'ny tany le kanety sy ny namany reny fa ho asitsika sac poubelle partout, zay indray zany ny plan tsika amin'ny manaraka, de makasitraka atsika rehetrarehetra, makasitraka indrindra fa le namana nanao vidéo, satria ny vidéo iny anisan'ny preuve nampiseho anay ny tompona andraikitry ny Beach Authority sy ny pôlisy fa izay tena nandroka fako, nanao zay azonay natao zay, ary mbola niresaka raha nahitinareo mbola niresaka tamin'le olona le mpandroka fako teo zahako, ary tena nisaotra ry zareo tena nisaotra ary zareo mieritreritra hoe vita ny fetintsika de anona fa za fotsiny efa nitenareo hoe mba madio ny elantsika eo, ny idirantsika eo, de mba madio konkoa madio koa zany no elantsika eo miditra eo tsika madio miala eo tsika madio, za tsy miteny hoe tena nadio be zato isan-jato, tsy zay, za tsy teny an'izay. Misy manontany ato hoe le toilette marina zany, ny toilette zany anisan'ny zavatra tena nangatanay tamin'ny Beach Authority ny olana tsy afenina anareo ary zareo zany tena tsy mampiasa olona amin'ny alina, zay zany no olana, zay zany anisan'ny olana, tsy hoe zay kory tsy nangataka fa nangataka toilette zay, fa zay no olana zany. Ya Saint Patrick le président nandroka fako makasitraka ya izy anisan'ny olona naka vidéo tena nandroka fako niaraka taminay teo izy reny sary reny ilaina, zay momba an'iny de nafinaritra be, nanakoako be erany, za tsy teny hoe mety eran'izao tontolo zao ve nahita an'iny ohatr'izao ny fetin'ny malagasy eny na tsika raha mahita tsika le restaurant reo akaikikaiky hôtely sy rehetrarehetra reo tsika rehetrarehetra samy nahita an'ireo fa nakeny amintsika daholo ny olona rehetrarehetra zany nakeny amintsika daholo, de izay no momba an'iny izay momba an'iny raha misy fanontanianareo de alefa so ihany fa minerina nga mavaliko eto daholo ihany. Tena nafinaritra ny fety faran'ny taona, tena hoe tsy haiko izay ilaza anazy maro be ny olona tsy hitako teny fa le olona teny tena betsaka, mbola tsisy fety ohatran'iny.
ilana tsiny ny zavatra tsy tomombana, za tsy miteny hoe mivoaka zato isanjato, be dia be ny zavatra tsy tomombana, niezaka izay hoe ny zavatra tsy nety tamin'ny taloha tsy averina intsony, nefa mbola tafaverina ihany izy dia mamerina fialan-tsiny aminareo rehetrarehetra. Zay hoa tsy teny hoe ny manao zavatra tsy mora, tsy izay le izy, fa zay tsy teny hoe manao zavatra tsy mora, tsy izay le izy, fa i manao zavatra io tsy vitako rery io, fa tsika rehetrarehetra miara-manao anazy. Arak'ile teny zay hitanao zao hoe raha nyroka fako même tsisy toko hoe tsisy 10 minitra tsika rehetrarehetra tonga dia madio ny tanàna rehefa hoe miaraka mandray anjara tsika rehetrarehetra. Dia ohatr'izay le firaisan-kina, izay le mampiray mifanampy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ya, mifanampy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia efa nazavaiko kelikely resaka toilette iny président, fa iny zany resaka beach authority iny ry zareo tsy afaka mampiasa olona amin'ny alina, tsy mamono toerana eo amin'ny alina zany ny tena marina. Dia zay zany miteny anareo fotsiny amin'ny manaraka tsika manao zavatra tsaratsara noho ireny ho hitantsika eo indray ny amin'ny manaraka. Zay le izy, fa averiko ihany hoe somary nalahelo kely misy malagasy mitory malagasy, zay ihany moa zany misy mitory, fa hoe izay manangona olona lavalava eo amin'ny toerana io. Aminay nefa dia tsotra be mihitsy hoe na lavalava ianao na izy ianao malagasy ianao afaka mifety miaraka aminay, zay zavatra karakarainay rehetrarehetra afaka manao ianao, afaka mandray anjara. Fa aminay tsy misy an'izany lavalava na tsy haiko, aminay zany tsy misy an'izay, fa malagasy nay dia malagasy anankiray. Zay momba an'iny azadino manao réaction, fa izy ty efa fantatrareo ihany. Dia iresaka n'ity resaka recrutement ty, io sujet tsy maintsy resahantsika foana izy io. Iresaka n'io recrutement io tsika, misy an'ireny bande telo ambin'ny folo lahy reny reny bande telo ambin'ny folo lahy reny hatramin'izao mbola miandry, satria rapitso ny ministère ny inspection de travail, ny inspection de travail miasa, dia mino ako fa andeha ho any amin'ny inspection de travail izy telo lahy reny, izy telo ambin'ny folo lahy reny. Dia miandry ces décision momba anazy reny, fa raha ny fangatahanay moa zany tsy afenina anareo, raha ny fangatahanay tany amin'ny inspection de travail niaraka tamin'ny avocat, dia hoe rehefa ohatra ka tsy ho raisin'ilay mpampiasa ry zareo régleny daholo ny volany rehetrarehetra, ka raha ohatra ka tsy raisin'ilay mpampiasa ry zareo dia angatahanay mba ho transférena ry zareo, satria zareo fa lany volana katy dia lasa moins indray le izy, raha tonga izy dia hody dia lasa moins, lasa tsisy nininona indray izy. Dia zay zany anisan'ny zavatra ho teneninay, fa ho teneninay anareo eo ihany hoe inona tokoa valin'ireny fangatahany reny plainte napetraka tany amin'ny inspection de travail reny. Areto za dia mbola manoro atsika ho antsika rehetrarehetra izay manan'olana re tompoko, mandehana amin'ny ambasady, tapeo fotsiny ny ambasady de Madagasikara, izy ny ray aman-drenitsika mangataka atsika mba hiantso ny ambasady rehefa manana olana nareo, fa tsy tonga dia aty amiko nareo miantso. Ny antony izatsy hoe olona tena mahavaha-olana be, averiko anareo ny malagasy mirahina, fa ny malagasy mirahina mety manoro hevitra anao hoe zao atao ndana makarisy zao. Dia anisan'ny toro-hevitra omeko anao dia ny hoe mandehana amin'ny ambasady, satria ny ambasady tsy afaka ho dingantsika, ny ambasady ny ray aman-drenitsika. Ny antony tonga dia nahatonga an'le bandy reny tonga dia nakany misy bandy tamin'izy ireo efa tonga 9 volana efa nandeha tany amin'ny ambasady, ny valiteny azo tany dia hoe mandehana amin'ny inspection de travail. Zay ny antony tonga dia ndao ary ho any amin'ny inspection de travail resakitsika, zay ny antony, fa tsy hoe inona akory. Dia zaho miteny anjareo miresaho areo, niresaka an'iny daholo hitanera-tany iny, miresaka an'iny daholo ny radio any Madagasikara, nisy télé niresaka an'iny fa dia tsara moa reny mihita ny tompona andraikitra, iza daholo ny olona concerné amin'ireny zavatra ireny. Dia iresaka an'io resaka recrutement io tsika amin'izao fotoana izao tsy afeninantsika fa amanjato ny olona maltraité. Le maltraité teneniko anareo dia zao misy olona mandefa piasa aty amina toerana kelikely, mety olona mampiasa olona 2, olona 10, tena mitaraina zany ireo olona ireo, fa passeport tazomin'ny mpampiasa, ny karama tsy zarizary izay tian'ny mpampiasa anaovana azy, ireny zavatra ireny nefa hoe raha normal zany misy an'ilay agence nandefa an'zareo aty
miteny amin'jareo, miteny amin'ny agence tsy mahazo valiteny fa de nareo izy efa any de mifanaraha nareo, zay zany ny valiteny. Ka de ho hitantsika eo moa zay fa hiezaka zay hoe ahoana ny tokony ampivondronana an'ireo olona maltraité rehetrarehetra reo. Misy le olona tonga de lasa mitsoaka satria mafy be mahazo anazy. Io averiko aminareo misy olona tsy mahazo mifandray amin'ny fianakaviany, tsy mahazo manao connexion, tsy mahazo manao ninina fa de mindrina connexion izy de natafa lasa message taty aminahy. Misy zany zavatra zany. Be de be tsika ny maltraité eto. Be de be hoe mamerina frais, mamerina frais, mamerina ino ty? Mamerina vola lan'le patron, tsy misy an'izany. Nisy communiqué navoakan'ny ambassady iny mazava tsara, ny mpampiasa miantoka ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny déplacement anao etoan'ny mpampiasa, ny anjaranao fournir dossier. Zay tsara ho fantatritsika. Tsy misy lalàna hafa ankoatran'izay. Raha misy lalàna hafa ankoatran'izay de mivoaka eto. Ny teneny eto raha misy lalàna hafa ankoatran'izay. Zay teneniko atsika. Fa tsy misy an'izany hoe mpampiasa miantoka an'izao, tsisy mpampiasa miantoka ny zavatra rehetrarehetra lany. Zay le izy. Fa itsika agence ihany no mahatonga an'io, manome proposition amin'ny mpampiasa, alao miantoka passeport, de lasa miantoka passeport, lasa miantoka visite. Zay ny zavatra misy. Zany rehetrarehetra zany. Ary ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, lasa mesarotra le izy satria hitanareo ny vaovao tonga aty aminay ohatra de lasa misy manao menace reny olona reny. Za moa tsy manina za anaovanareo menace efa za efa fantatro le izy. Efa fantatro le izy hoe raha manao anitsy de inona ny zavatra miseho, raha manao anitsy de inona ny zavatra miseho. Za zany efa mivonona ny amin'izay fa aza matahotra nareo ny amin'izay zavatra zay. Fa ny tiako tenenina fotsiny hoe ho anareo recrutement reo, zavatra teneniko de zao, mba lazao an'le olona ny zavatra marina. Iza averiko indray ireo olona mpanao recrutement reo mety malasa olona reo 20, 10, tsy haiko 50, fa ny olona recruten'ireo amanjatony akany vola daholo. Zay le olana, zay le tena fototry ny olana. De zao miazoazo amin'ny fotsiny ny olona, tsy resaka fa tsy ho kany prestona io mbola miverina any ihany, kany prestona rapatrice manao recrutement lesy. Reny olona rehetrarehetra 13 reny rapatrice, misy havanao anankitelo amin'ireny tandremo zany. Inonao tsara hoe tsy maintsy mbola ionany ozy izy ry zalahy de ahoana. Zay le olana, lasa zavatra hafa le izy. Zay ny antony itenenako hoe, zay zany antony itenenako atsika hoe ry zavatra marina resahana an'le olona. Zavatra marina resahana an'le olona hoe folo mety recrutement anay de tsy haiko folo atao azonareo, 20 de 20 atao. Fa aza hoentina amin'izany hoe zay anao recrutement zato zay, folo ny recrutement anay de zato de akanay vola daholo. Io ne misy pirofo za averiko aminareo ny zavatra teneniko ato misy pirofo. Ary za tsy afenina, za miasa mangina fa tsy hoe za tsy maintsy ho tabatabaiko eto daholo zay zavatra anina rehetrarehetra. Tsy ihany le izy. Za averiko aminareo, fantatro tsara nareo agence reo fa mafy be nareo, manan'olo nareo na hoaizy tsika na hoaizy, na hoe nivato manan'olo nareo, ho any amin'ny ministère manan'olo nareo, na hoaizy afanampahafantariko any ambassadeur zany fa ireto olona reto anie zao tsy matahotra an'izanizy reto tsy miraraha an'izanizy reto fantany zany. Fa ho hitantsika eo ny toyany, za miteny an'izany ho hitantsika eo zay toyany. Fa aza fitahana le olona, ny azy zany zay ihany aza fitahana le olona hoe mbola andeha nareo. Ny recrutement air technique sao miranaina, valo sisa miandry le permis, ao nefa mbola misy olona be de be lazay fa air technique. De ao miazoazo ao le ankizy ao. Misy le ankizy koa malemy saina, tsy misy mahita an'ity vidéo ty, fa le ankizy mahita an'ity vidéo ty de apirisiana indray le ankizy hoe manaova commentaire. Zao teneninao de misy an'ireny le miteniteny foany reny hoe za manao recrutement, za tsy mpanao recrutement. Averiko indray, za tsy mpanao recrutement, ny système ny recrutement no edivako mba hadio tsara. Za zao raha ny tiako de ireo société rehetrarehetra reo, za isaorako mihitsy DDI, isaorako DDI, isaorako FM Denim, isaorako CMT, ry zareo direct maka ampiasany. Ry zareo direct maka ampiasany de milamina tsara le izy.
FMT zao isorako mihitsy misy olona tsy manana passeport mihitsy ny tedavany de maka olona tsy manana passeport izy de le olona manana fahaiza-manao de lamina tsara zay le izy fa izy tsika gasy ihany io avy amintsika ihany tsy avy amin'ny vahiny zany io tsy mivahiny tsy avy amin'ny vahiny no miteny hoe tsy maintsy olona manana passeport diso zany avy amin'ny agence no mahatonga hoe tsy maintsy olona manana passeport fa rehefa olona manana fahaiza-manao afaka atao manao test izy rehefa lany izy ny orinasa teneniko anareo tsara manomana vola $100 ny orinasa $50 passeport $50 anovana visite médicale zay budget-ny mpanao mpampiasa ary ny mpampiasa mbola manana vola omena ny mpanao recrutement zay zany tsara ho fantatritsika rehetrarehetra fa tsy hoe ny anina de zao misy nareo miantso anahako hoe ahoana ny fandaminana amin'iny tsisy mifandamina zany za tsy naka volanareo izahako tsy namme volanareo fa le olona namme volanareo anareo ny tokony mifandamina inona ny fandaminareo ny atsotra be rehefa sura fa tsy lasa le olona de avereny ny volana zay rehefa tsy lasa fotsiny le olona de avereny ny volana zavatra tsotra be ne zany za zao nisy olona ny teny zay ozy izy tsy zay agence de voyage fotsiny izy fa tsy mandefa olona zany eno raha hoa ty vocal ty naperonoko anazy am'izay vocal zay izy hoe andao ary fandamina amin'inona hoe aza manao ny tsony fotsiny nareo de zay raha misy volan'olona nalainareo avereny le volan'olona zay ihany tsisy akoatran'izay fa tsy hoe fandamina amin'inona tsisy azonareo fandaminana amiko satria izaho tsy olona concerné amin'ilay izy fa malahelo ny olona zay le izy zay marina malahelo ny olona fa izao ny zava-misy izao ny ainan'ny olona de miteny an'le izy ahako zay zany tsara ho fantatritsika rehetrarehetra zay za zao tamin'ny herinandro tsy haiko tamin'ny herinandro nisy nitady ny numéro an'ireo olona de meko ny numéro an'ireo olona reo izavy ny concerné amin'ny zavatra io areo de risao zareo zay zany ny olona concerné amin'ny zavatra resaka recrutement ty za zao eto BDB zao vao miteny eo ndray hoe monsieur Alain any Amboditsiry zany mpandefa olona maltraitant eto defa raha mahainao an'ity ndray anao zany defa ianao ndray zany mivahiny vaovao ato monsieur Alain eny Amboditsiry tsy haiko raha misy efa voany nareo misy zao efa tsy tena anaran'olona fa defa misy olona efa tratra any defa zay fanarahany any satria ny olona tsy anaiko koa ny olona tsy anaiko ny volany nalainao nefa izy tsy lasa varim-pananana maninona ohatr'izay zany le tiako tenenina antsika hoe lazao marina le olona misy ve ny recrutement sa tsy misy mandeha ve le olona tena misy ve le izy tena mandeha ve reto olo reto sa tsy mandeha zay nge de tsotra aza mitazotazona passeportn'olona averiko eto indray aza mitazona tsisy manana droit mitazona passeport zany ranaina mitazona passeport averiko eto indray tsy manana droit mitazona passeport zany ianao fizy ianao zay tena teneniko mihitsiny rehefa ohatra le izy ka tsy lasa ameo anazy ny passeport de mitady asa hafa izy avereny ny volana zay ihany de vita fa aza tazotazominy zany ny passeportny tsisy manana droit mitazona passeport zany na aty Maurice na aiza tsisy olona manana droit mitazona passeport ary io BDB io olona io BDB reo olona reo ary eto de misy tambajotran'olona mihitsy miterapen'le olona satria fantatra zany fa misy avan'olona eto Maurice le eto Maurice manam-bola afaka manome vola an'le fianakavianan'ny Madagasikara de io fa voafitaka misy miady mivady misy tafasarabady mihitsy satria hoe nakaiza zany le vola efa menan'le agence lasa mandainga zany le ohatrany hoe mandainga le olona zavatra tena misy zany teneniko anareo zavatra tena misy zany fa io tsisy manana droit mitazona passeport zany hoe ho tazominao aminazy ny passeport tsisy manana droit am'zany averiko eto indray zany fa tsika any koa tsika any Madagasikara raha mahaino an'ity vidéo ty averiko indray rehefa ny agence no milaza aminao fa hoe frais de dossier à gauche à droite mailo ianao zay nefa naveriko hoe raha misy olona maka frais de dossier fatralina
misy maka frais de dossier efatralina amin'ny zato ohatrinny zay manambola ohatrinny izy zay fotsiny teneniko azonareo amiko zany tsy tokony isy an'izany frais de dossier zany aminako frais de dossier makaisy ny orinasa miantoka an'iny dossier makaty fangany mpiasa tsisy an'izany fa aza mifamitamitaka eto zay ny anoteneniko lasa mampalahelo tsika aho efa averiko aminareo tsika efa io firenetsika tsika efa tena mantra de mitady lalana ivoahanao le olona de aza fitahana le olona marina tenenina anazy fa aza fitahana le olona marina mety manana mpiaro nareo ao fantatro aloha zany averiko aminareo ndrazy fantatro fa manana mpiaro nareo ao fa misivy anareo fa ny ray anahako za no miteny anareo an'izany za mihitsy miteny an'izany misivy anareo fa zay ray zay anahako za no miteny anareo an'izany ary zako tsy afeniko anareo manana olona nareo mieritreritra reo olona reo reto olona mijery atsika reto reo olona mijery malagasy mirahiny ny olona atoko hoe 80% ny olona eto teneniko anareo mahafantatra ty malagasy mirahiny ty any Canada misy olona any misy malagasy mirahiny any azonareo mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra eto de nareo mieritreritra fa hoe tandremo tsara misy farany eo zay ny any teneniko misy farany zany io zavatra io zay ny teneniko atsika mpanao recrutement reo hoe tenenino marina le olona rehefa tsisy le izy de teneny hoe tsisy avy reny ny volany meo ny passeportny tsy droanao zany mitazona passeport zay fotsiny de vita fa tsy hoe tazominao ny passeport de ataonao chantage le olona zay le izy ary io averiko amitsika tsy gasy ihany eny ao anatin'io zavatra io misy maorisianina ao anatin'io zavatra io inona voakako sary iny misy maorisianina ao anatiny eo renina voakako reny ry madame Zoé ary mandefa de misy maorisianina ty mitaty an'le olona maka le 750 € avy eo amizay omena asa maltraitant le olona de lasa clandestin le olona farany hoe aty marina ny papier zay ny zava-misy zay tsika gasy ihany ny mamono atsika ary zay averiko indray hoe antony edivako am'ty zavatra ty mba tsy ho tonga am'le hoe Madagasikara corrompu total tena fizainy le izy azonareo corrompu le izy de ohatry ny Bangladesh tsika hoe tsy mahazo miditra etsony satria be loatra le kolikoly zay neny antony fa tsy hoe iny asoreo a-tsainao reo agence reo ny hoe i président malagasy mirahiny io anao recrutement tsy mpanao recrutement raha ikarakara baolina za no mifehy an'izay eto raha mikarakara baolina gasy za no mifehy an'izay eto fa raha resaka recrutement tsy mahay an'io tsisy fantatry zay vodiny soloany amin'io fa mba hahatsara an'le recrutement no mahatonga ana miteny eto hoe zao aza manaiky fitafitahan'ny olona rehefa ho aty Maurice sary tapaka visite médicale ao amin'ny institut na any amin'ny institut Pasteur copiena passeport zay sary tapaka médical copiena passeport mety mila certificat anao zay ny zavatra ilaina raha aty akoatrany hoe zavatra hoe teny ilain'ny mpampiasa le izy partage ihany ny vidéo atsika fa hitatsika ihany fa miasa be mihitsy ry zareo zao ho atsika hitanareo ho atsika manana problème ho avy ny andro hitanareo tsika le maltraitant rehetrarehetra raha mahita an'ity nareo ho avy ny andro tena hiaraka tsika omeko fotoana nareo ohatra hoe inona fotoana tena mampalalaka anareo omeko fotoana ndao tsika irodorodo ao amin'ny ambasady hovahany zareo ny olana atsika misy ireo patron mitazona passeport mampiasa anareo amin'ny lera tsy tokony ho izy tsy voaloara-dalàna ny karamanareo afaka hoentsika ao amin'ny ambasady zako afaka miaraka aminareo ho alamintsika eo fotoana an'izay fa itsika rehetrarehetra mbola manana fotoana amin'ny ambasady anao an'ilay lobary andasy ho tenenina eto ihany isaky ny société ho asiana solotena olona tonga de mahasamy teny manana foto-kevitra manana zavatra ho aboraka rehefa mandeha ny fivirina mangataka atsika rehetrarehetra reo zany mbola ho tenenina eto ihany rovina no mandeha zany io zavatra io
zay zany tsara ho fantatritsika hoe rovintsika nanao an'le lobary andasy solo tena ny tsika eto efa 7936 et quelque eo azonareo de tsy possible tsika ho tonga ao daholy tsy omby ny tanàna de hoe aleo atao anina miandro ny organisation ny ambassade hoe roviny zay zavatra zay no ataondrareo eo malagasy mirahina eo daholy koa reo fikambanana namana azadiny fa misy an'ireo fikambanana BDB eto Maurice misy an'ireo fikambanana BDB io tsy vitanay rery zay tenenareo raha manana hevitra reo de mba hoeto ny hevitrinareo de hevitra maro zay izy hoe hevitra maro matakadavitra de zay ny amin'iny fa tena marina marobe ny olona miantso anay amin'ny resaka maltraité io maltraité tena mampalahelo zany le olona miasa 7 jours sur 7 misy mavita 86 heures par semaine ny karamany nefa tsy mifanahaka am'izay zay zany tsara ho fantatsika ho anareo zay miantso anahy aloha aza miantso anahy mihitsy aloha azafady tompoko fa mbola ao anatin'ity direct ty ako de zay momba an'iny ho atsika averiko indray ho atsika any Madagasikara manana eritreritra ho aty midira ry ara-dalàna ihany zay zany tsara ho fantatritsika aleo manao ara-dalàna ihany fa tsy hoe tonga aty de aty mahita anazy aty nefa lasa ho problème ao anao izy marina mety manambola ianao afahana makaty fa za konkoa miteny hoe mety manambola ianao afahana makaty fa ny zavatra mety misy konkoa lasa olana ho anao le izy aty de ty misy option kely anankiray ho atoloko anareo misy an'io pub io madame Samueline mpampianatra zaitra efa fampiresaka taminy raha momba ny resaka zaitra sy ny zavatra rehetrarehetra momba ny resaka zaitra de afaka manontany azy nareo efa misy numéroany ao raha hianatra ianao na inona inarinao momba ny resaka zaitra de manatona anazy fa ovahany ny olanao any zany source anankiray raha tsy manana expérience ianao de afaka mianatra any ianao efa misy prix daholo ny zavatra ny ao prix azo abordable fijeriko anazy azo efina tsara de isorana izy za moa nangataka tamin'ny numéro any sy ny hoe pubany efa ao malagasy mirainao mur malagasy mirainao afaka mianatra any tsika fa tsy hoe za manambola de za andeha ho any Maurice nefa tsy spécialité milaina foana ny spécialité zay zany tsara ho fantatritsika mety hoe tonga aty ianao mety misy asa mpanaovina anao fa aveo anao lasa maltraité le maltraité teneniko ohatra le zavatra nyteneniko anareo teo hoe tsy mifanahaka am'le zavatra eritreretinao zavatra ty mety miditra amin'ny fito anao mirava am'raiky amby folo alina misy alina vita ny asety de ndana indray mivadika ary am'le dadan'le olona esanao de ary konkoa misy zany de diovy le tranony ry zay zava misy zany misy voka eto nareo zay tratran'izany be da be nareo ny tratran'izany fa zay zany ny antony anaovantsika n'ity video ty sady fanabeazana atsika rehetrarehetra ty hoe zao zava-misy aza manao an'izao zay zany anisan'ny zavatra moyen anankiray ahafahantsika tonga aty mianatra mila manana spécialité tsy voatery hoe manjaitra ihany ianao afaka manao soudure ianao afaka manao plombier ohatra ianao zay zavatra afaka ianao mila manana spécialité zany satria hitanareo samy hafa ny talosy am'izao zany misy test azonareo ary ny olona ny mpampiasa mihitsy ny tonga ao manao test fa tsisy hoe za mahafantatra ny anina de anina akoatran'le zavatra ataon'ny agence hoe rehefa tsy mandoa vola ianao de soloan'ny olona mandoa vola de zay tsy hitany ianao misy zany tena misy zany zavatra misy rehefa tsy hitany ianao rehefa tsy mandoa vola ianao de soloan'ny olona mahalo vola de very ianao vita no miteny an'le mpampiasa hoe tsy hita ty olona ty zany ny zava-misy fa zay fotsiny teneniko atsika hoe rehefa misy asa any rehefa misy olona mpampiasa tongana ny mpampiasa mampanao recrutement tsy maintsy olona mahay no ilainy zay zany tsara ho fantatritsika de za ty anontany fotsiny hoe nareo am'praisetona ao tsy haiko zay vaovao momba anareo atreto aloha fa de miandry an'le olona zay moa fa fampiresaka tsy afenina anareo zany hoe zay mba olona efa mba vita papier kosa mba raiso le olona de tsy haiko misy 10 teo zay no hoe ivoaka fa ry zareo zany aka olona 2-3 arakaraky le olona
olona lasa ao zany, zay le izy. Fa tsy misy, averiko indray, tsy misy tompoko ny recrutement 300 personnes nataony monsieur Patrice, tsy misy. Ary raha naka vola taminareo izy, takio ny volanareo fa tsy misy recrutement 300 personnes ao amin'ny Prince Tona. Zay zany tsara ho fantatsika. Takio ny volanareo, takio ny volanareo, tsy misy io. Zany mitenenareo an'izany. Efa tapaka amin'ny fiaramiasan'ny zareo sy Prince Tona fa mandefa ny ambina olona ny ao sisy. Zay ny zava-misy. Zay zany tsara ho fantatsika. So nareo mantsy langola tenko anareo azansareo fetsy azansareo fetsy raha naina sy raha Patrice zany za tsy teny hoe copie-coller zany sa inona fa fetsy zany. Nareo amin'ny raha nainao zao inona zao teneniny aminareo. Ovinao izy mandeha le ankizy, tsy efa niteneninareo amin'ny farany taona. De teneninray zany nareo amin'ity janvier ty reo mandeha. Tsy misy nefa eo. Valo, averiko aminareo, valo sisa ny recrutement ny Air Technics. Zay mameno azy 82. Zay marina. Ny akoatran'izay tsy marina. Zay teneniko tsara. Fa nareo aza fitahan'olona. Aza fitahan'olona. Nareo reo manana droit nareo reo voasoloko reo, manana droit nareo tapeny eo amin'ny Google, tadavy ny numéro amin'ny bureau any Air Technics de valiny nareo. Zay hoe le ohatry zao, valiny nareo. Ho anareo konkoa reto le olona ny anona mbola mino reto, le olona ny Prince Tona, tapeo ny Google numéro any Prince Tona, avoakany eo numéro, afaka miresaka nareo de resao. Raha ohatra nareo rehefa tsy inao na ihany fa vazaha inony. Efa nalefako tany aminareo ny vocal. Efa nisy vocal nalefako taminareo zavatra nifampiresahako tamin'ny DG Ananda, Prince Tona, nalefako any aminareo any, nenonareo tsara. Mino ako fa mety misy olona mba afaka mandika an'iny teny iny angambany. Zay ny afaka teneniko anareo momba an'iny. Mino fa misy olona afaka mandika an'iny teny iny. Fa le izy teneniko anareo le resaka fitapitaka le lainga. Reo zany hitanareo azansareo fa tsy miala amin'zareo tsony io. Rehefa mandainga de zatra mandainga foana. Tsy afaka zany io. Za miteny eto fotsiny. Fa zay ny teneniko. Zay ny teneniko. Momba ny hoe Madame Narindra efa lasa any Canada mo, tsy haiko misy négociation nataony tamin'olona ihany, tamin'ireo olona hoe recruteny. Tsy de mbola tsy de mazava amiko tsony zany hoe ahoana satria ny olona ohatrany hoe voasoloko miditra ato be dia be. Zay teneniko. Iza averiko indray tsy miteny fa ireo ny olana mantsy de zao voafitaka le olona satria misy olona lasa eny Ivato de maka sary endry zareo de maty sary amin'iny zany hoe ay tena io fa misy lasa de matoky an'iny de itolona ray ito manangona olona de alaina ny volana itolona ito de transfererany amin'le tena olona mpandray vola victime n'ity olona ity. Ito nefa nahita an'le sary fa tena malasa olona reo olona reo. Zay ne le izy. Mety malasa olona ne reo fa ny olona tsy lasa firy, zay le olana. Mbola mitady ny source an'le hoe monsieur Naina, monsieur Alain eny Amboditsiry zay de fa miomana zany ianao fa ianao sujet anay manaraka eto koa avoakana eto momba anao. Satria ny olona alofan'ireo olona reo raha vaovao voarainay tsy azo atao mahita ny havany, tonga de miasa any amin'le olona any, mihidy any na weekend na inona, tsy mahazo mifandray amin'ny olona. Dommage moa le olona tafaporitsaka, tafody ihany no farany. Iresaka aminay io olona io afantaranay vaovao rehetrarehetra tsy ho ela de ho hitantsika eo izy. Zany ny zava-misy. Zany mihitsy zany ny zava-misy amin'izao. Zany ny ainan'ny olona. Olona efa mitrongo voahomana tena na ny hanina hoanina ara manahirana, izany ny zava-misy. Zay zany tsara ho fantatsika rehetrarehetra. Ho atsika rehetrarehetra se voasoloky dénoncer aty. Tsisy mahafantatra zany fa nareo nanome an'io anahako. Dénoncer aty amiko. Hoeto ny proof. Za tsy afaka manonona anaran'olona eto zany raha vao tsisy proof. Matoa zany manonona zany zao anarana vaovao be zany monsieur Alain Amboditsiry zany, vaovao be mihitsy.
efa za efa tsy teneny reto le olona mpandefa olona 14 jours reto le tamajotra olona efatra reto misy pastera ozy izy zareo ka ngara pastera tsy afaka mangalatra ngara pastera tsisy an'izany misy minde hay fa hoana pastera fa tsisy an'izany io volako zay vola ihany no mahatonga an'io zay no tiako tenenina amintsika samy mailo zay niany teneniko raha manana havana ianao manana namana ianao any Madagasikara ampianaro anazy fa izao avy ny procédure arahana raha aty Maurice ianao fa tsy hoe za manana 40 millions de andeha ho any Maurice tonga aty ianao problème mivataninao aty zay le izy lasa misy misikotra dalina trapoka aty aveo malasa vilimy maraina zany misy zany tena zavatra tena misy zany ny zava-misy iainana ka za matoa manao an'ity tsy hoe intérêt-ko manokana anao tsy tompoko matoa za manao an'ity fitiavana atsika malagasy rehetra na eto Maurice indrindra fa ny Madagasikara mba tsy ho voafitaka zay le izy fa zay tsy afeniko anareo anisan'ny programanay anangona ireo olona maltraité rehetrarehetra maltraité le ratsy ny fitondran'ny mpampiasa anazy tsy manatanteraka ny voalaza ao anatin'ny contrany mety anangona an'ireo oloreo amin'ny toerana anankiray zay hoentanay amin'ny andro ray reo hoentanay any amin'ny ambasady ireto tompoko misy asa kely omenay amin'ny ambasady zay mino efa tsy voavahanay manko raha resaka ohatra zany azonareo tsy voavaha misy zavatra voavahanay misy zavatra averinay aminareo torohevitra ny anananay fa izay re tompoko tsy manana hoe iny zay de ndeha ho any amin'ny miaccompagner anareo any amin'ny ministère any amin'ny ministère de travail vitanay fa ny akoatran'izay misy zavatra tsy vitanay zay le izy samy tsika rehetrarehetra manabe ny olona ampafatary ny olona raha mbola resaka visa touristique ny andehana aty aza mandeha aty aleo mandeha normal ihany zay zany afatra ngeza be raha ohatra ka tsy manana spécialité ianao misy olona afaka mampianatra anao asa any Madagasikara de mahay ianao de rehefa misy ny test de manao test ianao lany ianao tonga soa matsara aty ianao zay le izy zay ny momba an'iny raha misy fanontaniana mety ho apetrakinareo de afaka apetrakinareo zay ny androany zay ngamba ny androany somary fofo ihany ny tenany akoatra tsy de salama loatra fa mafimafy kely iny tamin'ny 31 mafimafy kely iny tamin'ny Barea iny isorana ny rehetrarehetra isorana ny olona nanampy rehetrarehetra isorana manokana présidente Patricia nanao ny négociation rehetrarehetra surtout iny resaka 31 décembre iny fa nanotenanay ara de tena sahirana mihitsy satria amin'ny 12 de hoe ajanono io fety io nefa ny vary sy ny hena kisoa sy ravitoto rehefa masaka problème be de zay le izy raha tsy esy fanontanianareo tsony de tapahatsika be de be nareo manontany ahoana ny baolina atsika manaraka ny baolina atsika manaraka zany sport za iny ny kapokako iny le baolina karakara an'iny Kaiza Tanora zao ny baolina atsika manaraka zany anao any amin'ny volana mars any ny tournoi manaraka miangavy atsika club rehetrarehetra zay andray anjara zao de mivonona fa tsy hoe za président de za antoka daholo ny vola ngainao tsy manambady manjanaka any Madagasikara ny président ny équipe pitarika rehefa misy ny cotisation miara manao daholy de ny président manao zay vitany zay le izy sao de omany daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe tonga ny anina zay fa ahoana zany ny droit sy ny rehetrarehetra za tsy mbola miresaka an'izay any amin'ny février zany ny resahana azonareo fa izao de samy miomana ny tournoi atsika so mety gaga nareo hoe maninona tam'ty taona ty tsisy tournoi gasy ray am'ty zany tournoi gasy ray tsy miteny anareo hoe 26 juin final tsy misy final 26 juin tournoi gasy ray 8e édition no andeha amin'ny mars somary lavalava izy io miankina amin'le équipe eo efa nampanantenareo fa ho ataotsika tournoi somary lavalava zay zaho ny zavatra teneniko atsika de samy miomana zao de miomana
fa tsy hoe ny olona efa miomana be dia izay nareo vao taitra eo. Ary averiko indray rehefa misy ny fivoriana ialahantsika amin'ilay hoe solon-tena sy nama, izao dia efa miteny efa 3 volana mialoha izao dia efa miteny ny président-ny ekipa sy ny inona dizy teo, ny président-ny ekipa sy ny anina sy ny président-ny ekipa zany sy ny entraîneur no mivory. Olona mahatonga afatra makany amin'ny joueur no mivory, fa tsy hoe olona tonga le afatra dia tonga eny amin'ny terrain manontany hoe fa manino ianao manao an'izao ngary zareo tsy niteny dia lasa nareo indray no hitezerako. Zay zany tsara ho fantatra. Foty vehivavy misy manontany ny foty vehivavy ny mpikarakara dia miandry anareo vehivavy hanao baolina, rehefa vononareo tongava miandry anareo zay, efa ao daholo ny materiel rehetrarehetra, miandry anareo zay. Zay le izy. Ao misy miteny teo asina vétéran plus de 35 ans, hojerentsika akaiky zay aloha Andriamatoa Fabrice. Voaray ny fangatanao iny hojerentsika akaiky zay plus de 35 ans, hojerentsika iny fa ny zavatra teneniko fotsiny dia hoe samy miomana amin'ny tournoi manaraka. Amin'ny tournoi manaraka izahantsika tournoi tena tsara noho ny teo aloha, noho ny zavatra vitantsika hatramin'izay, ny zavatra ho ataontsika amin'io. Zay zany no fampanantenana atao amintsika. Dia izay le izy makasitraka antsika rehetrarehetra, raha misy zavatra mety nandona kely anao teto ialana tsiny, fa izay aloha, izay ny marina afaka noteneniko teto dia rapiditsika efa samy miasa, misy ary nefa niasa, dia mirary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra, dia makasitraka indrindra tompoko dia mandra-peona indray. Hiresaka amin'ny finale tsika, finale coupe de présidente nataontsika teny Trianon io tamin'ny lahady arabaina manokana zany ny FC Étoile tompon-dakan'ny coupe de présidente io zany première édition coupe de présidente io dia zareo nandresy an'ny FCDDI raino tsy misy, tena niady ny baolina fa nitongilana tany amin'ny FC Étoile moa zany ny chance tamin'ilay izy. Ny FCDDI ny raha teo occasion teo farafahakeliny teo amin'ny 5-4 teo tamin'ny première mi-temps, dia mivaly any amin'ny zareo le baolina maty. Zay le sport ny sport tsy maintsy misy ny resy, tsy maintsy misy ny maharesy dia anisan'ny zavatra tena nafinaritra zany ny fihetsika nasehoan'ny FCDDI, tena nafinaritra satria tena natao anatin'ny fair play tanteraka, tena nafinaritra hoe nandray kopo ny FCDDI nitolorana médaille, nitehaka ny FC Étoile, nandray kopo ny FC Étoile, nitehaka koa ny DDI, nafinaritra zany ary fampibata teo. Dia arabaina manokana zany, raha hita hijery an'iny zavatra iny nareo dia efa mivoaka tamin'ny Midi Madagascar tamin'ny 31 décembre. Iny événement ana football iny zany afaka jerenareo any amin'ny Midi Madagascar ao amin'ny Google, tapenareo ny hoe Midi Madagascar 31 décembre sport, dia hitanareo ao ny resaka momba an'iny, resaka an'iny finale iny. Arabaina manokana zany ho ny FC Étoile tompon-dakan'ny coupe de présidente. Dia mifanena an-dalana amin'izay resaka Barea tsika tena mikarakara zany afa-po mikarakara tamin'ny fikarakarana sy ny fahatongavantsika rehetrarehetra, mipetrapetraka tsara daholo hoe avy mijery finale ary tsika dia mividy be ary dia lasitsika nanao karavana, zavatra tsy mbola nisy teto Maurice, mangatana zay manana an'ireny vidéo reny mba meo zay, vidéo teny an-dalana nanao karavana reny raha mba manana nareo dia alefaso amin'ny page malagasy miray eny. Zay ny amin'iny fisaorana aloha zany afatra kely eny antsefatsefany eny alefaso ny réaction mangataka anareo rehetrarehetra zay mijery amin'izao fotoana izao anao partage, fa efa misy misignale ty vidéo ty, mangataka anareo anao partage, manao réaction nareo rehetrarehetra, manaova réaction dia mipartage.
afatra fotsiny tany amin'ny Bariary fa tonga tany zay ny arivany iny a de hoe tena nakasitraka ho an'zareo zany hoe itsika anisan'ny olona itsika zany anisan'ny supporteur tena hoe nampianatra ny olona tany Madagasikara, anisan'ny zavatra tena nahafinaritra an'zareo hoe resy Barea fa itsika rehetra kosa tena nefa hoe niara-nitehaka na de hoe ino ny résultat tsy nahafapo atsika le izy eny na izahara tsy afapo fa izay le sport zay le football zay a de miara-manaky an'izay tsika hoe zay zany aloha fa na izany na zany tsika efa qualifié any amin'ny tranony de itsika eto Maurice zany manana chance be mihitsy rehefa ohatra hoe anao baolina à l'extérieur ny Barea de manana chance be mihitsy tsika eto Maurice satria itsika no ekipa mahay mandray anisan'ny mahay mandray satria hitatsika ny gazety maorisiana namoaka atsika tena hoe na resy arozy izy ny malagasy a ny supporter na nitehaka foana sy ny rehetrarehetra oui bonne année daholo tsika rehetrarehetra ya hitako amin'ny commentaire ato bonne année daholo tsika rehetrarehetra bonne année de mirary soa atsika rehetrarehetra taona tena mahafinaritra ty taona ty a tena hoe tsy haiko zay ilazana anazy mba ho tsaratsara kokoa noho ny tamin'iny taona iny ty taona ohatrehantsika ty de mirary soa atsika rehetrarehetra ya zay ny resaka an'iny a tena nakasitraka fa ho atsika rehetrarehetra zay nomeko saina ho atsika rehetra zay nomeko saina mbola tsy namerina anazy taty aminahako a de mba averenao aty aminahako ny saina rehefa tafahoantsika na rehefa misy événement manaraka de mangataka anareo za hoeto reny saina reny sainako iny saina ny firenetsika iny fa itsika manoro atsika rehetrarehetra hoe itsika rehetrarehetra reo a misy olona manafatra zavatra ny Madagasikara andao tsika mba hanafatra saina ray avy andao tsika mba hanafatra saina ray avy tsika mavita manafatra kiraro zavatra nefa saina zany a tena zavatra tena important be amitsika ho atsika ty ivelany na izy ianao na aizaka mahita an'ity vidéo ty azadino ny manafatra saina zay ny afatra amin'ny saina iny a mbola be da be mbola misy amapolo ny saina any aminareo any a rehefa tafahoantsika de mba meo ana le saina na rehefa misy événement de hoeto le saina zay averiko aminareo tsy sainako iny tsy anahy iny saina ny firenetsika iny de tiako zany tsika rehetrarehetra mba manana saina ary reny rehefa misy événement reny zavatra reny a de reny saina reny a saina ampiasaitsika reny saina reny saina ampiasaitsika anehoantsika ny malagasy atsika izay ny amin'iny a fankasitrahana be ho atsika natolotra ny staff Barea tena makasitraka ary zareo a tena misaotra be dehibe a mbola tsy nisy fandraisana ohatry reny raha hoe taty ivelany a tena nafinaritra le izy tena nafinaritra tena nafinaritra dommage moa zareo vita baolina tamin'iny lahady iny tamin'ny ray maraina zareo de fa lasa tsy maintsy nakany Kenya ary zareo any no manino ty izy teo no mandeha avion zany zay ny amin'iny apatsahiviko tsika partageons vidéo tsika manaova réaction partageons vidéo tsika de sady manao réaction tsika fa hitanareo ihany nareo ve anafenana ya